any Corée Atsimo, mpandrara ihany koa avy any Moyen-Orient, avy any Qatar. Misy ihany koa mpandrara avy any Chine, ary mbola nifandray tamiko teo zareo. Dia misy ihany koa mpandrara avy any Frantsa sy Belgique. Dia ho resantsika io moa zany miandalana hoe izy avy no tonga. Fa misy ihany koa mpandrara izay efa eto an-toerana amin'izao fotoana zao. Dia fantatrareo moa zany fa misy fivoriana izay ataony ambasady ny Frantsa any Antsiranana zany mitovitovy amin'ny fotoana io ihany koa. Dia araky ny fahafantaranay azy dia betsaka amin'ireo mpandrara izay mikambana ao anatiny zany fikambanan'ireo mpandrara frantsay eto a Madagasikara no andray anjara ihany koa. Eto moa zany ny azo resana moa zany dia ny mpandrara avy eto an-toerana moa zany dia fantatra fa misy vitsivitsy avy ao Antsiranana aloha zao dia efa naneho ny fahavononany andray anjara. Ny anzany hiakatra anjany tany fiarikarena izany ny député, ary angambany fotoanany ihany koa satria fotoana vaovao no iainantsika. Fotoanany ihany koa zany no mba hanovana ny fiainan'ny vahoaka ary ialana amin'izany fantrana izay hitsoany zany vahoaka malagasy zany. Io moa zany rehefa mandeha ny étude de faisabilité technique et financière dia ho hita eo ny hoe otrinina maro. Fa za dia afaka miteny amin'izao fotoana fa anjatona tapitrisa dolara maromaro no ilaina ametrahana zany fotodrafitrasa rehetrarehetra izay hita fa ilaina iny faritany Antsiranana iny. Tsara fantarintsika fa eo ampandrafetana le plan national de développement ny gouvernementa amin'izao fotoana, ary nenay moa zany torohevitra no apetraka ho an'ny mpanatanteraka, ary miteny fotsiny zay hoe raha ohatra ka ireto fotodrafitrasa reto no apetraka dia afaka miantso ny olona anatanteraka an'izay tsika amatsibolan'izay ary atao anatin'ny cadre ny hoe 3P le izy na partenariat public privé.